Taorian'ny fivoahan'ny fanapahan-kevitra moa ny amin'ny anolorana ny Ramatoa Laura Valomanana ho kandidana Kolafa Valomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay dia samy hafa ireo fanehoan-kevitra na ao anatin'ity Ankolafy ity izany na any ivelany. Ho an'Andriamatoa Guy Maxime Ralaisehiny dia mbola tsy naneho fanohanana na tsy ny fanapahan-kevitra izay mivoaka tany Afrika Atsimo izay manolotra Andriamatoa Laura Valomanana ho kandida filoham-pirenena ny tenany. Araka ny nambarany dia mbola andrasana ny fahatongavan'ny délégation avy any Afrika Atsimo. Araka ny raintsika amin'ny eno amanjery moa dia ino no fanapahan-kevitra andrasana izany ny fahatongavan'ireo délégation ny amin'ny fanomezana ny fanampom-baovao mahakasika an'izay fanapahan-kevitra no raisina izay. Andriamatoa Clément Ravalson izay anisan'ny kandida filoham-pirenena kosa dia nilaza fa tsy mametra-kolana ho an'ny antoko ny filatsahan-Andriamatoa Laura Valomanana amin'ny fifidianana. Olom-pirenena malagasy Ramatoa Ravalomanana ary afaka milatsaka amin'ny fifidianana. Ny somary manahirana anay kely anga manahirana moa zany fa raha tokantrano tiana moa izy dia tokony tiana ohatra fa hoe manarana teto amin'ny firenena eo mbola tsindrinay foana fa tsy mbola nisy mpanao politika ny tonga teto amin'ny firenena teto na antoko politika ty Ngaratsiraka teo vao namorona ny Arema, Ngara Valomanana teo vao namorona ny Timo, ny Ngazafy Albera teo vao namorona ny NDD, teo koa zany Andrajoelina vao namorona ny TGV. Dia mbola ohatran'izay koa ve marina fa ny antoko Timo manamolotra azy fa Ramatoa Valomanana lalohany efa nilaza tamin'izy niverina teto amin'ny firenena fa izy tsy mpanao politika ary tsy mahay politika. Dia malalely ihany ny tena raha mieritreritra hoe misy fanerena ve tao mahatonga Ramatoa Laura Valomanana nalatsaka fa izay mihevitra fa tsy dia olana aminay loatra satria izy olom-pirenena malagasy ny firotsahana eo kandida ho fidiana ho filoham-pirenena. Anisan'ny voasoratra ao amin'ny lalàna no hoe mipetraka embolana tanindrazana vao afaka mandray anjara amin'ny fifidianana. Ny tapaky ny volana martsa nefa no tonga teto tanindrazana Ramatoa Laura Valomanana izany hoe latsaky ny embolana. Raha izay atao amin'ny amina aloha atao amin'ny tokonizaka tsy olana aminay izy satria izao izy anie nisy fotoana efa tokony hiverina teto Madagasikara nefa no tonga tao Ivato izy dia naverina no tany Afrika Atsimo. Ny hevitray tamin'ireny dia mba tsy mety kosa ireny fa fanaparam-pahefana satria izy olona tsy voaheloka nefa izy olom-pirenena malagasy ka raha sahala amin'ny hevitray tsy tokony hametrahan'olana mihitsy ny hoe na enim-bolana sy na enim-bolana azy teto satria izy niverina loatra izy nilohanao ka ahoana moa ny hametrahanao olana no tokony hoe tsy filatsahana. Apetraky ny antoko aminy fa ny tsy famelan'Andriamatoa Laura Valomanana hirotsaka amin'ny fifidianana dia midika ololom-po.